Iverina kely amin'ny faritra avaratry ny nosy nisika ny Antsiranana moa zany atao anatin'ny ity vaovao manaraka ity ny tontolon'ny fahasalamana kosa tany Antsiranana moa no nanantanterahana ny lanonana ofisialy nentina ahatsiarovana maneran-tany ny ady atao amin'ny VIH sida izay marihana isaky ny voalohan'ny volana Desambra ka ny asabotsy lasa teo no nanatanterahana an'izay. Raha ho an'i Madagasikara manokana dia mbola latsaky ny ray isan-jato ny tany fahazonina an'ity otrikaretina VIH sida ity. Tsy mahafantatra akory anefa ny akamaroan'izy ireo fa marary ny aretina ity noho ny tsy fanaovana ny fitiliana. Ravakaran-Driamanala eo amin'ny sariny Stefana Razafimandimby. Tombanana eo amin'ny 4 leo eo ireo olona eo anelanelany 10 ka hatramin'ny 20 taona marary ny aretina sida eto Madagasikara, saingy arivo monja no mahafantatra fa marary ny aretina ity. Ireo tanora 10 ka hatramin'ny 14 taona, ireo lehilahy manana firasana ranofa amin'ny lehilahy ary ireo olona midoroka zava-mahadomelona amin'ny alalan'ny tsindrona no sokajiana ho isan'ireo vondron'olona marefo ary mora ifindran'ny ity otrikaretina VIH sida ity. Mbola maro amin'ireo malagasy no tsy dia maharisika firy amin'ny firosoana amin'ny fanatanterahana fitiliana ity otrikaretina VIH sida ity, ny fahantrana, ny tsy fahafantarana ny aretina ary ny tsy fahampiany ny tolo-drara mirona amin'ny fanabeazana sy ny fahasalaman'ny fananahana, ny tsy fahampiany ny fampahafantarana mba ahafahan'ireo olona miaro tena no isana mahatonga ny aretina. Maneho ny fiarah-miasa ny fitondram-panjakana miaraka amin'ireo mpiara-miombina antoka eo amin'ny fiadiana amin'ny sida ary amafisina ny fanentanana ny olona mba hanao fitiliana ahafahan'izy ireo ahazo fitsaboana araka ny tokony ho izy, hoy ny filoha antetezamita Andry Rajoelina ny sabotsy lasa teo nandritra ny lanonana fanamarena ny andro maneran-tany iadiana amin'ny sida notanterahana teto Antsiranana. Arivo andro tsy higadona ny taona 2024 taona voafaritra anatrarana ny tanjon'ny taona 2023 na ny OMD dia nahitana fiananatra any amin'ny 10 isan-jato ny tahampifindran'ny otrikaretina VIH sida tamin'ireo firenena 20, ny firenena mikambana ka ny 13 tamin'izany dia avy aty Afrika, araka ny tatitra izay navoaka ny ONU sida tamin'ity taona 2020 ity. Nambaran-dramatoa Fatma Samora, solon-tena maritra firenena mikambana eto Madagasikara kosa fa nahitana fihenanana indrindrina ny fifindran'ny otrikaretina sida eo amin'ny reny sy ny zanaka satria tao anatin'ny roa taona farany izay dia nahitana fihenana 10 isan-jato ny tahampifindran'ny aretina amin'ny zazamenavava.